Gendarmerie voalohany namaky lala baka amin'ny lalandiantsiko bory handeana andaboa toy iny. Tsy nihitanay. Fa rozy ro niava toy aloha nandembiky barazy nataonay. Saika nisy ramandrika androany raha tratran'ireo mponina ireo zandary nidrantsokosoko tamin'ny toerana tsy azo ale. Fa so ihany tsy tratran'ireto fokon'olona mitondra fitaovam-piadiana ireto ireo mpitandro filaminana izay tonga nidrantsokosoko tamin'ny faritra nisy azy ireo. Satria raha tratran'izy ireo mpitandro filaminana dia lalana roa no alehany. Na ireo fokon'olona matin'ireo mpitandro filaminana na ireo fokon'olona amono ireo mpitandro filaminana. Toy izao ny toejava misy androany araka nambaran'ireto mponina ireto. Raha base toliara ihany no resaka eto satria vaovao mafana tatoato zay ity resaka base toliara ity satria mienjana roa ny tady. Ny etsy andaniny ny mpitondra fanjakana dia miezaka misisika ihany satria azahoana millions de dollars io tetikasa base toliara io. Tsy misy rarahin'izy ireo ny tanin'ny vahoaka, tsy misy rarahin'izy ireo ny mety voka-dratsy ateraky ny base toliara. Fa ny azy ireo dia vola millions de dollars. Etsy ankilany kosa ny vahoaka dia tsy mahanaiky satria ny hoavin'ny taranak'izy ireo dia potika, ny fiveloman'izy ireo potika. Tsy vitan'izay fa tandinin-doza ihany koa fiainan'izy ireo indrindra fa ny fahasalaman'izy ireo raha vela malalaka ny fitandrahana fasimenty izay ataon'ny base toliara ao amin'ny toerana misy azy ireo. Dia iny tokoa fa misisika ny fotoanam-panjakana. Araka ny vaovao nampitain'ireto fokon'olona ireto dia nisy camion enina nitondra ireo mpitandro filaminana tonga nanoditra ny lavaka izay nataon'ireto mponina ireto ho sakana ho an'ireo izay hiditra sy voaka manodidina ny toerana misy azy ireo ao an-daboy. Akory nefa ny aterana fa tonga nanoditra lavaka ireo mpitandro filaminana enina camion be zao. Fa so ihany tsy tratran'izy ireo ambodiomby ireo mpitandro filaminana. Fa raha tsy izay dia mety ho ramandrika no hitatazana androany. Tonga tena nitoerana moa ireo vahoaka araka nambaran'izy ireo fa saingy efa vita toditra ny lavaka rehetra. Eto dia manambara ny mpitandro filaminana, manambara ny mpitondra fanjakana izy ireo fa tsy manaiky ny ampidirana ny base toliara izy ireo na amoizana ny ain'izy ireo aza dia tsy manaiky ary izy ireo dia vavonina ho faty ho an'ny tanindrazan'izy ireo. Barazy nataonay toy tsy manakana fa tsy ananaovana lendi fa mahazo manao lendi vahoaka toliara. Gendarmerie voalohany namaky lala baka amin'ny lalandiantsiko bory handeana andaboa toy iny. Tsy nihitanay. Fa rozy ro niava toy aloha nandembiky barazy nataonay toy. Raha toy hinaly etoa tsy hinaly mbiby fa hinalin'olo maro. Vezo zanadiaky masikoro fitambara raiky. Ka io tsy fagnavakavaha. Ndra baka Taninarivo, ndra baka Tamatavy, ndra baka Ia. Ny pilasiny toy anava lendi sa fe tsy agnavahany io na baka Taninarivo na baka Andafy agny. Gn'agnarany toy tanampokon'olo, tanambahoaky. Zahay tsy manao korontake ka narozy ro handay resaky maro. Zahay fa tsy tapaky. Hoe hanao ino fanjonoa ino amin'ny base toliaranozy io. Fa zahay fa tsy hagnengy. Ny hainay avao tanànay toy tsy avilinay. Na i hegitara, na i 2 hegitara hangatahinareo etoy fa tsy hamianay. Fa ny hainay tanànay toy fikambananay toy etoy ny misy sakafonay, etoy ny amelomanay fo, hinanay hany, tsy hamianay. Na nareo hanao ino, etoy ny misy ekolazy nananay. Ka zahay mangataka aminareo hoe la nareo tahamono anay, miliry etoy fa lafa nareo tsy tahamono anay, eleo nareo amin'ny tanà misy anareo agny. Raha mihaino sy mitongilana sofina tokoa ny mpitondra fanjakana dia maheno tsara fa ny fisisiana ny ampandehanana base toliara dia mitovy amin'ny hoe famonona ireo vahoaka satria izy ireo dia tsy anaiky na basy mipoka na tafondro ny apoka. Izay nambaran'izy ireo. Ndao enotsika kely ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany taoriny fahaterana no ny fidiran'ny mpitandro filaminana tsokosoko tamin'ny toerana izay novaritan'izy ireo. Ndao enotsika kely zany. Mangataka nareo avao zahay tsy agnomena hekitara raiky na 2 hekitara. 0 hekitara. Tapitsy gnanay zay. Eka mangataka amin'ny nareo fitondram-panjakana. Toliara toy andrazanay. Vezo tsy raha ny velo ia fa ny velo ndraiky etoy. Etoy ty nameloma tirazanay anay. Etoy ty nabety taola tiranay amin'ny tireninay. Base toliara zao tsy kenay.
ary tsy manengy tena tsy manengy zay vao koa teliara ndray ino hidona ndray ino hitsanga ary tena tsy manengy zay ndra faty olo ro hisy fa maty ho antandrazanay zahay sy raha nisy ro lahiny zao ay ka manengy tsika vahoaka ny teliara tandremo tsy anengy ary tandremo tsy anengy fanampin'izay hitataratra fa nietsika zay ataon'ny vahoaka dia tsy misy idirany politika ivelively fa ny fitoram-panjakana no manosiosy manafangaro ny politika sy ny hetsika zay ataon'ny vahoaka tsy fantatra na tetika entina andeha maintsaina na tetika entina anendrikendrehana ireo vahoaka ho mpanakirontana fotsiny Andriamatoa sy Tendrandrena Soloniaiko moa efa namoaka ny tetika maloto ambadiky nyity fitrandrahana misy eto amintsika ity indrindra fa ny resaka vola entina andresen-dahatra ny vahoaka any Toliara ny hoe azahoana 5 millions de dollars azahoana zao millions de dollars izany rehetra zany dia tsy misy tombotsoan'ny tompo tanàna na ny kely aza hoy sy Tendrandrena Soloniaiko ny tena zava-misy dia zao tsy avelan'ny mpitondra foibe avy Antananarivo ho tantanin'ny vahoaka ho tantanin'ny commune zay misy an'ireo fitrandrahanareo ny vola zay azo amin'ny fitrandrahana satria inona ny antony lazain'izy ireo fa tsy mahay mitantana ny commune lazain'izy ireo fa tsy manana tetikasa mazava entina ampiasana ny vola ny tompona andraikitra ao an-toerana ka ny fanjakana foibe no mitantana azy ary miezaka mandresy lahatra ny vahoaka amin'ny tetikasa zay tsy ho tanterahana akory toy ny lalana hôpitaly ny toeram-pianarana sy ny maro hafa ary toy izany ihany koa ny base Toliara hoy sy Tendrandrena Soloniaiko rehefa nanao fanadihadiana tsotsotra sy Tendrandrena Soloniaiko ny resaka mivantana tamin'ireo tompona andraikitra indrindra fa ny talehan'ny base Toliara akory nefa ny aterana fa tsy ampy 1% akory ny tombotsoa azon'ny Toliara amin'io tetikasa io ary zany tsy ampy 1% zany dia mbola ho ravain'ireo fitondram-panjakana alain'izy ireo ankiriny raha ny toejava-misy efa misesesy eto no akana lesona ndao enotsika kely ny fandarana zay nataony sy Tendrandrena Soloniaiko lehibe indrindra lainga io hoe zaho tian'ny Toliara lainga io 12 millions de dollars no nomeny Ambatovy dia hoy izy ngahy Rajoelina hoe nareo dondrona nareo tsy malala ninina nareo commune tsy hainareo mampiasa an'io 12 millions de dollars averenao ty amin'ny foibe io 12 millions de dollars io dia ho hitanareo fa namboarako lalanario namboarako zao mandraky ty nandroany tsisy zavatra namboara zay raha resaka économique hoe itenenako anao tsisy retombé économique zany satria ratsy toerana ngahy Rajoelina io zao 13 millions de dollars raha navoaka an'zareo talohan'izany nisy tao amin'ny KMM fa zavatra nisy kosa mbola tsisy commune nandray 1 million de dollars mivatana ho an'le commune mivatana ho an'ny commune ratsy toerana hoaho a izy ao anarany ingay Andrinira Rajoelina mitenina zareo hoe projet atao Toliara ao maty dôle tretretreta cimetière de projet io mety atafavoaka atsika tsy Toliara farahidiny tretretreta fanontaniana mipetraka roapolo taona zao KMM roapolo taona navoaka ny Banque mondiale nitahafahantrana firy 82% nitahafahantrana ao Fort-Dauphin zay no itenena koa hoe retombé économique zany aza mba fitahina reny voaka malagasy ngay Andrinira Rajoelina fa ianao dia ratsy toerana indrindra tamin'ny filoham-pirenena rehetra nanatony hoe base Toliara tao Toliara tao vao teo iny niteneny kotra hoe 4% le izy zao nareo mandainga satria fefanatao communiqué tany amin'ny bourse zany zao ny taona azy alaitsika ozy izy isa-taona dia tia ny vola homentsika ny fanjakana malagasy rehefa calculena zany taonage io jerenao amin'ny Google ohatriny ny vidiny akora rehetra alain'ireo dia jerena amin'izay ny pourcentage satria misy paramètre maro izy io ivoan'izay zavatra zay 0,2% no azotsika fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina eo anatrehan'izany ary tsy hisy indrindraindrindra izany ataontsika hoe faritra na commune handroso izany eto Madagasikara raha izay no mipetraka satria ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy
avy aty ambony avokoa no miainga ny zavatra rehetra ary zay no antony tenena Marjona teo hoe iteny filoha mihitsy ve no tsy maintsy hidana ho any Toliary amin'izay fampiresahana zany. Inona zany no ataon'ireo tompon'andraikitra, inona no ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Leso nefa nandalo teto amitsika zany ka tokony hayaka lesona am'izany ny mpitondra ankehitriny. Nisy fotoana aza fitokanana hatramina tsena na vesesiny anina tsy maintsy andrasana ve zany mo efa niteraka resabe teto amitsika ihany koa ny mahakasika izay de izany zavatra zany tsy tokony hiverina intsony ahafahana mana tsara hoy satria zay ny antony resahantsika n'ilay hoe tokony hisy an'izay fampiresahana sy fampiainony zay ary tokony hisy an'izay fahaizana maka lesona amin'ny tantara zay ahafahana manantsara ny rampitso. Fa raha izao aloha no mitoy mampanahy ny hoavy sy ny rampitso ny vahoaka malagasy, mampanahy ny hoavy sy ny rampitso eto amin'ny tany sy ny firenena eny anivon'ny fiarahamonina eny indrindra satria amin'ireo tetikasa, amin'ireo ataontsika hoe fikasana ametraka fotodrafitrasa, amin'ireo ataontsika hoe fikasana ametraka filaminana maharitra de mety ho mivokatratsin' zay mety mbola ho azo raha tsy misy an'izany ataontsika hoe fianona sy fampiresahana zany. Ny fampiresahana ny eto de tsotra inona no angatahan'ireo vahoaka ireo ka mahatonga azy ireo tsy hanaika ilay fitrandrana hatao. Inona no mety ho antony mahatonga azy ireo anao an'izany. Zany zao mila fanadihadiana ihany koa satria mandeha ny feo fa misy pikaramanady ao hoe misy tsy nahazo ny anjarany ao hoe zany fanadihadiana zany manana mpanao fanadihadiana, manana ny maizy azy tsika sy manana ny traikefa am'izany tokony ho fantarina avokoa zany ahafahana mamaly ilay etaetan'ilay ponina ao an-toerana de io ny rosoana hoe apetraka zany ny fandajalanjany. Raha iroso inona ny mety ho vokadratsiny inona ny mety ho vokatsy ho azo, raha iemotra inona ny mety ho vokadratsy inona ny mety ho tombotsy ho azo. De apetraka ihany koa hoe ilay vahiny nahazo an'ilay fitrandrahana ve no atao lara-pahamehana sa ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa zany rehetrarehetra zany. Ilay ataontsika hoe olona vitsivitsy izay resy lahatra amin'ilay tetikasa ve no menavahana sa ireto maronisa izay mbola mitsipaka marindrano an'ilay tetikasa. Zany zavatra azo resana afaka ifanakalozana ijerena ihany koa inona no mety atao sy tsy mety atao eo anatrehany rehetrarehetra zany. Ny afarahantsika ity hoy teo de famono ankarona toy ny voalala voatango araky ny fomba fiteny. Izany hoe isika samy malagasy ihany no ifamono sy ifandratra. De zay ny antony tenenako tany ampiandohana teo hoe isika aloha voalohany indrindra ny tokony ahay fampijery sy fampitsimbona ahafatsika mametraka, ahafatsika ny ataontsika hoe mametraka paikady amin'ny hevitra ray iombonana ahafahana manatsara, ahafahana manatsara hoy satria ny fanatsarana no iadivantsika mafy amin'izao fotoana izao. Mila hatsaraina ny fidiram-bola ny isa-tokantrano, mila hatsaraina ny fari-piaina ny vahoaka malagasy, mila hatsaraina ny fianarana sy ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora, mila hatsaraina ny lalana manerana ny nosy io ahafahantsika mivezivezy ahafahantsika mamoaka sy mampiditra an'ireny vokatra isan-karazany ireny. Mila hatsaraina ny ataontsika hoe setry ny fanabeazana fandraisana teo ny resaka fandripahalemana mila hatsaraina avokoa zany rehetrarehetra zany. Ary izay fitakina fanatsarana izay no tokony ifampianotsika samy malagasy aloha, ifampitsinjovantsika samy malagasy aloha, iraisantsika hina anomondronatsika ny hery ananatsika. Izay no tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy. Tsy afaka ny roso am'izany sika raha ohatra ka tsy miainga amin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina. Ahoana moa no ohatran'ilay
misy fotoana ny antso ilay fokotany ray eto Antananarivo renivohitra izay tsy miombo-kevitra am'ilay se fokotany napetraky ny lehibe distrika eo zany napetraka hitondra an'ilay fokotany de midrikona lay ponina ao am'ilay fokotany a hoe anaisotra an'ilay se fokotany de tsy afaka lay se fokotany satria olona 5 na 4 no maneho hevitra eo a tsy manaiky an'ilay se fokotany rehefa nanontaniana nefany a tsy manaiky an'ilay se fokotany ny akamarony zany hoe rehefa tonga ny fotoana anaovana an'ilay fitakiana iny fa misaraka sahady a ilay mpiaramonina hitatsika am'izany a ka raha izany no iady isika ho an'ny fametrahana filaminana ohatra iady isika ho an'ny fitantanany mangarahara iady isika ho an'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny lalana kanefa tsy misy an'izay ataontsika hoe firaisampo sy firaisan-tsainy izay a de ho verimainy zany ady atao izany indrindraindrindra ty amin'ny avolenta kokoa amina sehatra politika amina sehatra toe-karena eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny sisa de zay ny antony tenenako hatrany am-piandohana hoe zava-dehibe a ny fahaizan'ny olona mijery maka lesona amin'ny tantara mandray lesona ihany koa hanatsarana ny ho avy ny eto aloha de tena mampafantatra fa efa miroso amin'ny fikarakarana ny teknisianina manatsara ny fandaharana ny amintsika any am'izao fotoana zao satria de misy afatra voaray hoe maromaro ny faritra izay onjam-peo hafa no mandeha ao anatin'ny fandarana efa ao anatin'ny fanamboarana izany moa zany a ny teknisianina amin'izao fotoana izao fa ho antsika maheno moa aloha de toizana trany ny fandarana indrindraindrindra ho an'ny any mahajanga izay ny mahajanga ray manontolo no atreto neniko hoe tsy mandehany de ao anany fandehany miankina am'ilay antsotarby zay vo ataotsika rehefa aveo moa zany no afantsika mahafantatra bebe kokoa ny mahakasika izay fa efa eo ampamahana ny olana mahakasika izany zany a ny teknisianina sy ny tompona ndraikitra am'izao fotoana zao ny tsara horesahantsika fotsiny de lay hoe ny antony mahatonga ny olona mitaky iny e ny antony mahatonga ny olona ataontsika hoe tsy manaiky de ao aloha voalohany indrindra izay tsy fampiny fifampiresahana izay misy tsy mazava ilay zavatra tiana atao tsy misy mangarahara ilay zavatra tiana atao ka na aiza rehefa ao izay zavatra tsy mazava tsy maharesy lahatra ny vahoaka izay a de vonina ny vahoaka hijoro hiaro ny fananany hiaro ny taniny hiaro ny fianakaviany hiaro ny tokantranony sy ny sisa rehefa misy an'izay ataontsika hoe tsy faharesena lahatra avy amin'ny mpitondra fanjakana izay tsy fampiny ny fifandresen-dahatra izay a no tsy misy voalaza moa fa hoe efa nisy ny fanadiadina natao sy ny fakankevitra natao a de taorina n'ilay fisiny zay a de mbola misy a ilay tsy fanekeny ny mponina donc a raha nisy zany zay ataontsika hoe fanadidina natao sy fakankevitra natao zay a ny vokany zany de hoe tsy manaika ilay mponina fa tsy hoe rehefa natao ny fanadiadina sy ny fakankevitra avy any amin'ny olona de tapaky ny rehetrarehetra fa tsy hoekena lay tetikasa amina toerana anankiray a izay ny vokatra ny fanadidina sy ny fakankevitra natao a de forsena fotsiny hoe tsy maintsy atao ihany lay zavatra inona fotsiny zany a no nilana n'lay fanadidina natao a raha ohatra ka izay ary mino a fa ny olana amin'ireny faritra hafa rehetra reny a de mety ho zany avokoa no miainga eo a mato misy an'ireny fandavana misy an'ireny ataontsika hoe tsy fanekeny ny mponina voakasika eny fotony ireny zany hoe na nisy fanadidinana natao teo a na tsy nisy fanadidinana natao teo a ny vokatra zay de tsy manaiky lay mponina tsy resy lahatra lay mponina ny diky zany fa mila ary ilaina ny mijery fomba hafa ahafahana mandresy lahatra ahafahana miara-miasa ao anatiny
lay fomba hafa aloha atreto ny efa irsony mpitondra fanjakana am'izao fotoany zao a de lay fomba tena tsotra indrindra de ilay a ataotsika hoe amboletra izay zany a no safidy no raisiny mpitondra fanjakana tsy mitady zavatra hafa tsony izy tsy nakalagy tsony izy izy ny fomba fiteny a tsy nitady zavatra sarotra fa hoe manaiky nareo tsy manaiky anareo tsara tsy manaiky nareo tsara fa tsy maintsy miroso ary zany lay tonga hatrany am'lay hoe nosy ray manontolo io a zany nametrahana lay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso hoe na manaiky tsika na tsy manaiky a Madagasikara tsy maintsy mandroso zava-dehibe zany ary tsara zany kanefa aiza ho aizy sika am'izao fotoana zao aiza ho aizy sika raha izany fampandrosoana izany a eto Madagasikara no resahana aiza moa ny tany na ny toerana tsy andrenesantsika fitarainana mahakasika ity tsy fandripahalemana ity ny mpitandro filaminana nefa mahazo resaka ombenombeny a indrindrandrindra ny anaty tambazotra teraserany a noho ny ataon'ireo a mpitandro filaminana sasany amafisiko tsara mpitandro filaminana sasany a izay tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy de hitatsika am'izany fa ireny rehetrarehetra reny rehefa mitambatra tsy maintsy afara amin'ny ataotsika hoe fipoahana ara-tsosialy zany tsy maintsy afara amin'ny ataotsika hoe fahatezeram-bahoaka zany ary zay lay nahatonga lay niteneniko tany ambolohany voararany lalàna ny fitsaram-bahoaka fa ny fahatongavana any amin'ny fitsaram-bahoaka zany ane ka misy dingana maromaro a misy fotoana maromaro a misy tranga maromaro a hitan'ny mpiaramonina tadidin'ny mpiaramonina ary iainany mpiaramonina izany hoe mahatolay vahoaka eo amina faritra iray a tsy matoky intsony ilay mpitandro filaminana napetraka eo zay hiaro azy sy ny fananany a efa maro ny raha hitany a nataony ny mpitandro filaminana io iny fa mety tsy niteny izy a noho nylay hoe fanajana noho nylay tahotra noho nylay fanomezana hasina nylay mpitandro filaminana sy ny sisa de tsy miteny ny olona satria ny raha tsika nahita fa taoriny ny famoahana nylay tranga teny talatamaty izay maresaka be ihany koa ny anaty tambazotra any am'izao fotoana zao a taorina ny famoahana ny reny zavatra nisy reny a tonga daholo am'izay ihany koa ny rehetrarehetra miteny hoe ny anay koa zao ny tranga taty aminay zao koa ny tranga taty aminay ny anay tena mbola pira noho io ny taty aminay zao ny taty aminay nisy an'izao hitanareo am'izany fa ny olona zany mahita hoe zao ny zavatra mety a sy ny tsy mety ataony reto nomena fahefana hiaro ny vahoaka sy ny fananany reto izao ny fanararaotana nataony a tamin'ny fiarahamonina tatsy a na tamin'ny faritra taroa fa nametraka an'izany lay olona hoe tsy miteny a tsy mivolana fa rehefa tena feno kosa lay kapoka de izay mahatonga an'ireny a ataotsika hoe fipoahana ireny fa na inona hoe aho teo a amafisiko hatrany a tsy vahaolana ary voararany lalàna hatrany a izany ataotsika hoe firosoana amina fitsaram-bahoaka izany de izay ny antony tenenako hoe raha misy ny vahaolana tsotra ialantsika amin'ny ataotsika hoe fahavoazana iainantsika am'izao fotoana zao a de ny fahaizantsika tsirairay avy miainga avy amin'ny zambatan'olona isa tokantrano hatrany amin'ny mpitondra farantampony ny fahaizana makalesona amin'ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny tantara tsy fanadino ary ny tantara tompoko de mitoy hatrany ny fahaizana makalesona amin'ny tantara de mitondra fanovana lehibe a eto amin'ny tany sy ny firenena izay a miampy ny ataotsika hoe fahaizana miaino a fahaizana mifampiresaka ihany koa amin'ny azafady hoe amin'ny adiny ray faharoa isika amin'izao fotoana zao a zomany andro a maromaro ny zavatra azo resahana maromaro no tiana ampitaina any amin'ny avy any amintsika any a avy any anivon'ny fiarahamonina tsirairay avy eny a amin'izao andro zoma izao hiditra ao anatin'ny
fandraisana ny antso a sy ny famakinany SMS isika fa ety am-piandohana de tsara ny mampatsiaya fa ny larana 03814 882 24 no afaka idirantsika mivantana na ihany koa ny 3212 888 19 reto ihany koa de tsara mampafantatra antsika fa mafanafana fo ny mpiaino sy ny mpanaraka amin'ny fandarana raha vao miresaka an'izany fitandrona filaminana zany isika de ny hendry ihany no anarina ozy izy ny fomba fiteny a izantsika ho ampahendrena no anehoantsika hevitra ampamendrehana no iresantsika ary fezintsika ao anatin'ny 2 minitra ny fandraisam-pitenenana ho an'izay tafiditra raha isika ary ny antso raha ohatra ka efa misy a fa tsara ihany ny mampafantatra atsika n'izany rehetrarehetra zany a expérience efa ny ainany zany satria raha vao io resaka filaminana sy an'io de be deabe ny ataotsika hoe mahita ny tranga misy a eny anivy ny fiarahamonina eny